Ireo akony fampileza kevitra fa Nanatontosa fanazaran-tena mikasika ny fiadiana amin'ny fahaverezan'ny solika an-dranomasina ny Organe de lutte contre l'événement de pollution marine par les hydrocarbures na ny Olep. Tao ministeran'ny amin'ny toamasina no nizoran'izany fanazaran-tena izany ny herinandro lasa teo ka nandray anjara tamin'izany ireo mpiara-mombinato ka 80. Isa-taona dia mahatratratra amin'ny 700 tapitrisa taona ny solika mandalo eto amin'ny faritry ny ranomasina indianina ka ny 500 tapitrisa taona amin'izany ao amin'ny lakan-drano Mozambika avokoa. Tsy tany saina intsony ny fandalovan'ireo sambo lehibe mitatitra akora simika. Manoloana izay indrindra dia Nanatontosa fanazaran-tena mikasika ny fiadiana amin'ny fahaverezan'ny solika an-dranomasina ny Organe de lutte contre l'événement de pollution marine par les hydrocarbures na ny Olep foibe ao anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana ny ekolojia ny ranomasina sy ny ala. Tao amin'ny seranatsampony Tomasina no nizorazan'ny fanazaran-tena izany ny herinandro lasiny ka nandray anjara tamin'izany ireo mpiara-piombinatoka misa 80. Niroso tamin'ny fampahafantarana ireo lalàna sy ny tsara ho fantatra rehetra ahafahana miatrika ny loza ireo mpandray anjara ka ny anarana nandritra ny fotoana ny paikady antsoina hoe Maripôl. Betsaka tokoa ireo solika mivezivezy amin'ny farin-dranomasina Madagasikara ka aleo misorika toy izay mitsabo. Araka ny tarehimarika nomenanay dia efa nahatratra 5,000 ny isan'ireo olona efa nahazo fiofanana eran'ny Madagasikara.